mahakasiky fanambarana rehetrarehetra zay efa miseho lany reny zany a dia tsy maintsy andraisana fepetra zany mikasika an'ireny zay endrika mety ho fanakorotanana rehetrarehetra zany ary efa lazaiko foana hoe circonstance aggravante ny fanakorotanana amin'ny fivoriana tahaka an'io satria ny firenena mihitsy zany no afa-baraka raha sanatria misy manakorotana. Ohatran'io moa zany dia misy foana ny récupération politique zay ataon'ireo mpanao politika zany indrindrandrindra ireo mpanohatra zany dia tsy maintsy ho araha maso manokana zany zay le fanakorotanana mety ho atao zay ary andraisana fepetra enjakenjana ihany. Nambarany profesora Jona Ratsimazafy moa fa maro ireo firenena aty Afrika no efa miezaka miala amin'ny la Frantsa satria tonga saina ka mila tonga saina ihany koa ny mpitondra ankehitriny mba hijoro amin'ny firenena demokratika azy ary tsy tokony afenina ireo olana misy eto amin'ny firenena fa avelalalaka ny rehetra ny ny heviny indrindra fa amin'ny fandalovany filoha frantsay eto Madagasikara. Eto Afrika moa zany zao dia mitsoka ny rivotra satria manomboka miala amin'ny frantsay daolodolo zany ny firenena zay tonga saina fa tsy mijano io satria zao no mahazo atsika anisan'ny farany indrindra raha zany moa malahelo ihany satria ny frantsay indrindra zao no tena miteny raha mijery anao RFI mijery anao reo vaovao frantsay Madagasikara ny firenena isan'ny mahantra indrindra izany nampahantra azy marina fa tsy teanilika hoe zay rehetra tsy fahombiazana rehetra ataon'ny mpitondra eto Madagasikara ve de ny frantsay dolodolo zany ray aloha tsy mino an'izany raha nametraka ny université ara zay isorako azy tena nametraka zavatra tsara ny frantsay fa rehefa ndraisin'ny tanàna malagasy kosa de io université mpanjakana potika io tsika ny natonga an'izany fa kosa za efa nietrehtra hoe mivoatra zany zavatra rehetra fa Madagasikara zany tsy tokony izao tsy tokony izao mifaintrano Madagasikara ary fotoana zao ary eto de mangataka amin'ny fitondra malagasy avelo zany ny olona rehetra iresaka aminy na mpanohatra io na mpomba amin'ny fitondrana io ary mino fa tsy Andriamatoa Macron no andaha zany satria raha hitantsika tsara ny vaovao tany velany reny tena nisy olona nasika be nandiko hoe nanompo mihitsy ny azy ngamitsika malagasy kosa tsy tonga am'zany tsy tonga am'zany tsy toetrana malagasy zany fa kosa avelao ny olona hiteny satria zay ny firenena demokratika raha mitentsika kosa hoe firenena tena hoe misy liberté d'expression mba anisan'ny frantsay hoavy ny vahiny eo am'kobakobaka ny saina fa isan'ny hoe adihevitra tsara sokafana ihany koa hoe ny fifandraisana ara-tantara sy ara-diplomatika izy le vainao avy ny Macron fa tena ho avy izy zay aloha hatretony izy koa ohatra manay ohatra ny sahirana be am'le rahanahany am'jareo any zao izy ohatra mifanenjana be am'jareo algérienne nefa kandrokandroka diplomate be mihitsy ny andany sy ny ankilany ny algérienne nanombona koa andanina moa de vao folofolo ahery tonga koa vao omaly koa ny frantsay sarintsaka aloha zany lesaka hoe mampifanekely amin'ny tantara tao anatin'ny fivoriam-ben'ny Commonwealth fa ohatra na ny hoe reo zanatany britanika taloha de zao nindresana lay adihevitra be la hoe fanolerana ny zanatany de tamin'ny fivorian'ny vondrona afrikanina farany teo fa 23 tamin'ny febroary de isan'ny voaresaka sy navohitra koa ilay hoe fitakina fanolerana na réparation avy amin'ireo mpanjanaka tamin'izany fotoana zany de asa hoe mba manahoantsika zany ao anatin'izay mety ho adihevitra ndray raha ny resaka voaka zany rovina moa le 23 amin'ny herin'ny androany amin'ny herin'ny androany amin'ny herin'ny eo tsy miverina eo tsy miverina eo satria izao mantsy tsy haiko hoe safidy mihitsy ve le datiny 23 avril satria tany amin'ny telopolo am'zato taona lasa no nanomboan'ny frantsay lako atsika tany 23 avril 1895 io resaka eo hoe combat zany tsy nety raha navalona 3 zay koa de tsy miditra anaty zay protectorat frantsay zany raikitra ny combat ary le combat tsy avany antsinana na avany atsimo fa natomboka avany andrefana ary tabididin'ny mpahita tara tsara mbola avy eto amin'ny historien fotoana am'rano misy an'le hoe tena ady tao andriba tena tsy mifankahitana mihitsy tam'zany tsika koa tsy nanaiky zay ilazana aminao zany hoe inona ny tena safidin'le daty ny 3 aprily satria tena daty misy tantara zany teo zany tsika ny tena hoe mirona makany amin'le hoe makany taty amin'ny 1896 ny tena nanomboka le fanjanahantany fa nanomboka ny combat zany teo
io le 23 avril io ary tao amin'io toeran'io nandeha dao ny fibaikibaikiona tao aorianan'izay rehefa latsaka zany Antananarivo rehefa latsaka teo amin'ny tsy tonga ho azy ny safidy samy hafa misy miaro be an'le izy mantsy hoe rehefa tamin'izany nefa nisy mba madika tanin-drazana nefa ela be zany anao indray ny anova tantara miaraka toko Allô. salame Valverava topladeo zalaval. Wasetimzane. Momba ny resaka vito hoe masirasira nga io any Algeria. Tonga tany marina izy io a. Bagazista fotsiny tena nazy tany amin'ny aéroport. Ty amina eto amintsika tena amin'ny filoham-pirenena ohatran'izany ny andehanao koa zany hoe namafisiny mpanolotsain'ny filoham-pirenena alina tamin'ny telefa ohatran'ny olona rehetrarehetra fa tongavana Andriamato Macron. Ko maninona no ankalazaina be manao visity be bebe ohatran'io. Raha izay a. Amin'ity resaka alobeteany koa inona zany hoe tena ampiara amin'ny préfet lalàna. Le préfet mampitahotra foana isaky mandeha amin'ny télé ao tandremo fa sao dia manala barakany dia mba hanontaniako. Raha ohatra ve ka mitondra pancarte ny olona miteny mitaky ny depasa hoe mioneny depasa zay takiany ny fanjakana malagasy ary efa nisy négociation natao dia mitaky dia hosamboron'ny préfet. Eo mihitsy le fanontaniana apetsako le izy sarotra be ny tsy hay hoe inona zany le tena zavatra fonosiny le izy. Fa fampitahorana be dia mandeha misy ny serasera mampitahotra hoe zay mantsisy ny tantara dia raisina ny andraikitra. Mily mivaity 900,925 ary nampenimpenen'ny filoham-pirenena zao dia ahoana koa io. Ry zareo mandiso an'ilay tantara dia ny olona tsotrana andeha amin'ny samborona. Tena tsy azoko hoe inona zany le zavatra misy eto amin'ity Madagasikara ity makaiza dia mamono makaiza tsika ty. Tsy fantatra tsony mihitsy tena hafahafa be le zavatra erahana amin'ny ainy eto tena manahirana be. Fentsy ny demokrasia. Tadidi tsara fa Andriamato Macron tany amin'ny misy azy tany laharana tamin'ny gilet jaune tasadidinareo ta na vita ny resaka tamin'ilay olona tokona tamin'ny gilet jaune. Dia ahoana moa zany hoe tokony atao tany nosy be ihany zany dia tsisy zany rehetrarehetra zany. Diplomaty roa ambin'ny folo nefa nroasin'ilay zareo algériana. Fa dia tonga dia efa namaly an'izany koa ny frantsay moa dia atsony koa ny azy ny ambassadeur ny avy any Algérie hoe avy aty aloha ianao anontaniana ny zavatra misy marina fa ahoana fandoana fa zay ny olona zany masany olona e. Ary efa manomboka mifoa i Afrika mijerijery tranga samy hafa. Nanganangano ny eritreritry natory foana izy hatrany zay olona natory ka natoremberana izy nandizy ary mandihy be mihitsy ko natory zay mahita zany matory tsika ny afrikanina mandihy sinoa mamokana dia ninona mitranga dia di io zay le zavatra mitranga fa resahan'le mpiantso teo moa hoe fa amin'ny lafiny anankiray aloha io zany tsy dia mahagaga fa fanao zany io le hoe raha ohatra anao zao misy fivoriana amin'ny Nations Unies na fivoriana any amin'ny Union Africaine moa zany le dia mihofaofany daholo rehefa misy visite d'état ohatra ny hoe Taty Maurice zao Ian Rajoelina misy voalany tamin'ny 2019 tany ny visite voalohany nataony dia misy sainam-pirenena mihofahofa aloha amin'ny lalana zay lalovany tany a Maurice fa iny kosa aloha tsy dia vaovao tadidiko tsara tamin'ny mitsidika teto ny filoha frantsay Jacques Chirac tamin'ny 2005 dia mihofahofa zany hatrany Amborovy manala amin'iny manapa-tanana tonga aty amin'ny tapitanàna ny Mahajanga aty tonga aty Antananarivo satria tany no fahatongavany voalohany tsy dia tena zava-baovao zany l'izy fa ohatrany efa elaela moa tsika tamin'ny 2016 koa nge tsy dia nifanalavitra tamin'izany tao anatin'le fionan'ny francophonie tonga ty feno an'ireny saina teto tanàna teto jeu de Chille ary mihofahofa be zany ndao satria izy miaraba toko miaraba toko manao ne salame salame toko zavatra mety tenenina kely miresaka le fanana tany teo nareo dia mpahafantarana anareo zany mpahafantariko hoe le tany lehibe eo efa mibaipasy akaikin'ny rocade iny a nalavery an-dalanitra mandrapatonga ty Abobo dia olona efatra mitobony iny ngeda be nefa fa amina 300 hektara mahery le iny atsinanana rano voa nefa misy olona mamboly vary amin'iny dia matetika dia ohatrany hoe voatrahoana foana nefa mamboly vary amin'ny toeran'iny dia manomboka misy manototra kelikely izy iny raha mahitsy nareo amin'ny manaraka ny baipasy nefa misy
tady aloha tamboho zany ny sasany asa raha fa hitanareo zany ngamba dra ohatra sendra mandalo eo satria miresaka fananatany mantsy nareo le sakaty sy ny anina teo de zay mahatonga namba mampatsiahy kely an'izay zavatra iny ary ny saina frantsay de efa miofaofa be ty amin'iny point iny am'izao satria zay ty am'ty fasity am'izao satria izy lalany iny fa miofaofa ke saina frantsay am'ireo point rehetrarehetra ty am'ty manodidina bypasse ty zay zany de zay mba vaovao kely ampitany aminareo marina zany zany nge ny ahian'nyponiny any ambatonambo tsy mahafotsy koa hoe ny lalana ho vita ihany le iny ty le autoroute fa tsy mazava amin'ny olona ntsony hoe firy ny alaina de firy ny ampiasaina fialalany ty zany ny ahian'ny olona mantsy de hoe misy miafina ao ambadika le hoe expropriation sy le hoe déclaré d'utilité publique de nefa ny ao ambadika le izy misy olona manana matretre zany lasa mahazo an'le tany fa le olona teo taloha lasa misitasitaka ary zany ke mila rindra daholo zany isan'ny tranga omaly resaka hoe andresatsitsika andre vahiny de ohatrany karamany sala ery ampasapitika ya tsy voaloha de asa hoe anahoana fa mba fotoana iha koa zany izy fanararotana ho andry sala satria ny karama tsy voaloha ny tanàna tsy maintsy diovina de mety ka salama de fa ohatrany efa mpandraindray eo am'le 10 eo ry zala reny ny SMA de volany etratrano sy ny tany no andoavana ny volany reny no anatina subvention zay aloha mba tsara ho fantatra ihany zany ka raha va tsy midimiditra zany io de misy fahasairana trany ilaina madio tsara madio miaraba tompoka isika ty ansika aloha miaraba tompoka manao any miaraba tompoka nanao any efa tafiditra ianao miaraba lasy fa izy tamin'ny fahateloamby-roapolo vola avrila tamin'izany fotoana zany koa no nahafatesany izy de izy andro nahafatesany ren'ilay ary fony tamin'ny enina amby 7 sy arivo ny tany Algérie tany ka zareo ny taorianan'le combat nge satria ren'ilay ary fony nge ny premier ministre tamperinasa tamin'izany fotoana de raha navalona 3 no tetry amin'ny trône zany tao anatiny tamin'izany telopolo am'zato taona de nisy an'le anto be zany satria tsika koa nge mba hoe tsy nanaiky hoe fa ahoana fotsiny zao moa no hoe anatin'ny ana frantsay tsika am'le protectorat zany de niady tsika efa tsy nitovy moa ny hery tamin'izany fotoana zany manamarina le nyteneninao amantsy hoe tsy mandehandeha foana le 3 volana ka ty ananina mihitsy angeo anatiny izy ahoana le izy io eny tompoka fa kely sisa salama ianao efa enina mandondona be mihitsy nge miaraba tompoka tapaka trany aloha zany tapaka foana zay mandray fa de tapaka sidirany amboteazy fifamoy fotsiny araka merina miatso ianao misy ny Airtel misy ny Telemanikeo misy any keo le WhatsApp-tsika nde tiana raisitsika ty ansika aloha miaraba tompoka so ianao miaraba tompo radio manao any rabanareo de le rava am'ty de le raban'le totoisanao ambadika mahafinaritra hoahy anareo anty filazara de manale masovavany frantsay koa Madagasikara io président tsika zany tonga tsy eritreriny izy lo mandray azy iny oa mieritry adolo rasa mankatya any amin'ny raha fahazakana rehetra any mikasa fahazakana rehetra any apetsia adolo ny tanazana io fa no asa komina andavanandro zany mandavila aloha le fanjakana manavisanana satria hoavo filohan'ny andriampaminisatration de efa mosaly lova ny iazavina présidente manana foam-pirenena vaisanazy de manerana azy zao de izy io zao tenatsika malagasy de raha mahity tataray lafa raha mahita ke fa le maty algériany mbola mahazotombony amin'ny zoko ndraiky any zao fa ny voaka malagasy za eo mahita hoe mitondra faisana ary mitondra fijalia ka io tsy anetana tsy hoe zay leo manetana voaka malagasy fa alao hiakatra any amin'ny tolana mihitsy fa mety amin'ny vahoaka malagasy fa de fa nirarina fotony mba tsy ho lafo ty Madagasikara ty fa efa manomboka mandesikely izy io araky hoe nosakaty io fitradrana ny toliary betsaka fa efa mandesikely izy io ka raha eo analakela zany hoe misy volamena dadahony mianaeraboany tena vitanyandrimato folono no manao sy azany tonga betsaka
tokony tsy firariana fotsiny fa misy zavatra azo atao mba tsy halafo azy afa zao koaloha tena tena ao anatin'ny fitoniana mihitsy ny resahako an'le tsika gasy koa aloha ndraindray entoko sy ho isy ilay fahatongavan'ny filo frantsay atimo de tsara izy sa dan'le cadre ho fotsiny fa zay zavatra samy hafa ny filo frantsay hitako tonga teto taditiko fa tonga teto François Mitterrand tamin'ny andro président Ratsiraka tany tamatavy tam'izay namangitany tonga teto inga Jacques Chirac tamin'ny andro Marc Ravalomanana tena visité tany satria nitokana zavatra be dia be ohatra ny tsena nosy be tsena tany Mahabibo Mazinga ny boulevard de l'Europe nitokana ny filo frantsay zany tam'izany de ity zany tonga eto anatin'ny cadre isa visité tafa samy hafa zay ny tantara somary manahirana azy satria tamin'ny fahatongavan'le filo frantsay indrota ty Madagasikara tsy narea hoe nentina teny amin'ny lapana andafy varatry na teny amin'ny rovana fa satria mifamatotra be amina resaka zanatany ary ny toerana reny asa tisona misy ny tantara fa ny tantara de ny fanjakana merina aveo ny fanjakana merina no nitafian'ny frantsay teto Madagasikara ary rehefa resiny io de midéclareny fa zanatany ny Madagasikara tamin'ny 6 août 1896 ny fanjakana merina ao fa nitafiany teto fa tsy nanafika fanjakana hafa izy la preuve mbola nanohitra ny frantsay ny ampanjaka toera zay nisy fanjakana tany ambitsy nanohitra ny frantsay ny Antandroy antsiry resin'ny frantsay misy ny Antandroy raha tsy nitotena tamin'ny alalana karazana senia ny alana raketa tany Androy ary mbola anisan'ny nadefasana ny galenita tia dia fampandritany satria ny fanjakana merina no resin'ny frantsay teto fa tsy Madagasikara misy fanjakana hafa zany teto Madagasikara tanatin'izany fa rehefa resiny fanjakana merina déclaré ny zanatany ny Madagasikara zay nosy rehetrarehetra nanodidina ny Madagasikara la zay zanatany daholo zay mila fantatsika zay tantara zay de tonga eto le rangahy somary magaga zany hoe tsy haiko nanovana fa hoentina eny amin'ny lapana andafy varatra no anaovana fivoriana lapana andafy varatra tokoa de symbole-na fanjakana merina tao satria tao no trano fiasan'ny premier ministre ilay Arvony de maninona izay symbole-ny firenenam-panjanakanao inga Macron no entinao de ao izy nentinao vory hafahafa ihany zany amiko zany ara-tantara somary manahirana ny saiko zany faharoa izako ny fahafantarako anaty fikambanana de mba mahazo tombotsoa ianao inona zany tombotsoa ngeza be indrindra azontsika tanaty CEO loatra eto tsy mahita hoe inona créé inona de inona ny tombotsoa ho azontsika ny rehefa tonga ty any président Macron fa misy hoe mpandraraha tsy haiko misy lisana mpandraraha tsy haiko tonga any sendra hitako fa mijery eliza tsy mitondra ninona mihitsiny vaovao any Madagasikara fa zavatra efa misy eto daholo efa misy eto am'izao fotoana zao daholo ny filiale an'ireo société reo de anamafy eny fotsiny angamba zany ny ataony fa zavatra vaovao hoe mety fanaovana sy ny zany vaovao tsy mahita ao anatin'le liste le mpandraraha sotra indrindra tompo tena visite d'État ny ataony 23 zay loha amin'ny herin'ny anio de ny 24 indray sommet 5e sommet de la COI zavatra roa samy hafa nefa mifameno zany izy eo zany hoe ny andro mialohan'ny COI zany no manao visite eto d'État ny filoha frantsay mino fa miaraka ambany délégation na 20 no voalaza fa hiaraka aminy ao anatin'io misy mpandraraha mazava loatra zany ireo tsy vaovao le hoe mpandraraha manorodo be avaty makaty Madagasikara mpandraraha frantsay efa nisy any tamin'ny 2019 fin teo misy any MEDEF de nisy fivorina be tetsy amin'ny tranony MAE tetsy nosy tetsy de nisy hoe fifanaraha-piaramiasa tokony atao amin'ny resaka samy tsy miakana zany de hatrany tsy hita be ny any moa zany nitoyany teo ariny zay ho jereny ny filakevitry ministre efa niresadresaka an'le izy hoe retsoreto amin'ny angovo fambolena ary ny fampianarana no isy resaka fifanaraha-piaramiasa ho siniavana zany mandritry nio fa hitao ihany zany le en marge de la visite de zay zany de misy zavatra mety mitranga ihany koa mety tsy fantatra hoe ngely izy inona no ambaran'le olona rehefa tonga eto izy zay tsy fantatra mihitsy inona ny tena safidy an'le hoe ny lapana andavasitra hoe misy ankizy hoe zato eo ao anatin'le izy ihany koa le hoe mety hoe dinidinika zany ao anatin'le izy ihany koa ankizy eo am'zato raha hoe misy zato aloha ampidirina ao ny lapana andavaratra io atrany tena tsy haiko omby an'izany hoe le izy io mitranotsika efa elaela ihany miarahaba tompoko miarahaba tompoko fandana aloha mba miarahaba monsieur Brito manahoana
salama tsara. Io toky io ndre atiny resaka an'le compagnie teo nareo le era Madagasikara hitsangana maty kaitiny pasika. Hitanao misy Brito za ela ny asa tao etreto a ela Burundi ela Tanzania Uganda Airways Ethiopian Airlines taty mitsika daholo namboarina ny fiavan'ireo tam'izany de zao izy izy zao tsika tavela ny réseau tsika ny le prudence du monde tam'izany fotoana zany misy long courrier mihitsy nanana teananana zany hoe 4 aeroplane zany tsika zay tsy miasa tsony ankehitriny fa vakina daholo reny Akavandra Besalaba rehetra teto Madagasikara de maninona le izy nisombaindry zareo simba tanteraka zao la le airbus moa zao 2 millions de dollars moa izy anakoro efa babangona be efa babangona mampalahelo nanana zany école d'aviation zany vera Madagasikara nampianatra ny technicienne ary nitojakoja ny fiara rehetrarehetra zay tonga teto avy any velany nanana ny maizy azy ny techniciennao nefa ankehitriny sisa lasa daholo izy rehetrarehetra satria potika le société potika aeroplanina telo zany sisa 5 zany zao miasa ao zany tantaran'io mampalahelo andavadoko zany efa vanginy zany misy volana makany fianaratsoa mananjary manakary zany rehetrarehetra zany Besalampy zany kandreo zany mbola nijery nanana 4 aeroplane tsika fa saingy tsy manidina tsony izy zao anakoroa sisany ao ohatrany tsisy manidina tsony satria efa mampiesy ala tsy ampy raha reny subvention menany jirama reny menany era Madagasikara iny le mandeha fotsiny efa niariny io fa zany hoe samy hafa moa zany fomba fijery azoko tsara mihitsy mampalahelo mampitomany nalatsiny zany namofo tamanda le izy fa zany nge mba hoe maninona ny olona mahita opportunité eto am'ty zavatra ty efa mba misy any compagnie malagasy le Madagasikara Airways efa mba niezaka mihitsy efa mba nanao ihany izy fa inglisy moa le izy satria mifangaro tamin'ny lafiny politika de resy marina mihitsy le tenen'le olo za mahafantatra namana tena promotion niara-nianatra tany am'le mbola katita de tena spécialiste mécano ary tsika zany resaka hoe Boeing zany tena kapoka antsika gasy io aty daholo ny olona zany le any antsaranan'io hoe ahitanao misy secret ny samby rehetrarehetra taty eo amin'ny secret nalaza mihitsy zany tsy haiko raha mbola manana ny laza le secret am'izao fotoana zao mba tsy lazako ny hevitro manokana manoloana le tranga misy zao hoe tsika hoa misy zavatra afaka tena hoe mampivoatra sy ananatsika potentiel fa tsika zany tena ohatrany hoe tena de nge le mananalizy ry toky dana mba makafy le zavaboary aloha miaraba tokoa miaraba toka manao salame salamo ina rangamba ny parent le kapes fa to au to ne tamna sen ni kumba le kapes ina rangamba ny parent ny fifanarana hamerenana izy moa zany efa vita nisy mpanjakana fa nisy vity mpanjakana mivoaky raha ny anona tokoa de tokony hoe raha rovina moa 17 normal tokony 17 na 18 no tonga eto le izy ohatra nisy lamina vaovao hoe manana heritrony eo ny rototo ampiarana lay ty mpanjakana de raha nitapaka zany de hoe amin'ny volana aogositra indray no adahana tanterahana zay didy zay de afa kely zany somatsika nge ohatra tsy mifanarahana mihitsy le hoe toerana metrahana le teo hoe aiza moa ny reste le ambany le misy relikany zany taiza zany hoe ny vatany de efa miary ananiny izy de ny hafa ndray zany hoe atsy ny tokony ametrahana azy de tokony amboarina aloha io sady ataony fombafomba izy rehetrarehetra lokona de fandroritana be de mifanjakana ohatra ny impose ihany tamin'ny farany hoe satria ny fanjakana nanao ny de atsy de zay zany mety antonantony io mety nanako ny fanjakana sao de mbola miteraka fifandirana le izy na milamindaminy ratsy eo ihany de mety zay kinona tonga le fanapa-kevitra zany fa normalement zany iny zany tsy raha raisana am'lay fa hoe nisy didy mpanjakana sy ny sisa tsy maintsy ho tonga iny fa la izy varsa no andrasana ny didy mpanjakana tiany kibony miombra ny zavatra loarina miarava toko entoko allo manao ne salame miarava
mba te angataka fotsiny hoe mba sy fanazavana tokoa momba an'le hoe kapisona mba hampafantara ny vahoaka koa hoe satroka le na salolovo hoe zany kapisy zany de manarak'izay moa mitenonareo am'le hoe zavatra tsara misy am'le sakaty le 67 hectares moa izy isa mahe 567 ny total le superficie fa 17 hectares ihany no ampiasain'le orinasa le fanjakana tsy varotra zavatra ratsy zany zavatra tsara matoa mity fa izao ianao malagasy zany tena tsy misitaka mity an'ilay mba hoe fahatsarana an'izy eto ny zavatra mampalairona de zao hoe lay misy an'ilay hoe ohatra zao bastulaire raha le surface-na périmètre ohatra andrahandralao tena politika mihitsy zany zay tanàna nefa mety misy toerana koa eto Madagasikara tsy de misy zahatra lehibe nefa mety misy an'ilay hoe fasy-mainty ihany manina mihitsy zany ny tetady fa ngany hoe mianorenana ny zavatra sida raha nomerana ny zavatra sida nzay ka tsy voanontro zany na inona fahaizana hoe anontro an'io inona fa maty an'le vola hoe tany am-posy fotsiny de zay fandehana fa io miamo de tsota ihany ary zareo nefa manohatra ny tamboa de manohatra ny atahafana satria ny faratsiny io sy ny lafiratsiny io efa izy daholo ny namoaka azy tsisy zavatra tsara navoaka ny lombany efa lazay fa fahatimona famonoana tanteraka ny vahoaka ny tuliary ke aloha tsy hisy mihitsy io zavatra fa ny tokony atao vao raha resaka hoe fitadiavana reny tany lehibe nzahatany mety fahasafotsy rehefa tianao zalahy de avelotiny koa samy tisety aloha samy ahanteo daholo fa tsy hoe zalahy re mianakarena amin'ny zavatra efa misatra ie raha ny zavatra azo atao eto Madagasikara aloha betsaka le sakaty teo 17 hectares na le orinasa le Green Madaland ary fampanofanana bail dimapolo taona ny faharetany de afaka misy recondition partasite zany hoe raha ohatra ka tsisy fanapana zany de miavao ndray ao anatin'izany dimapolo taona zany ina le atao de promotion na resaka tourisme écologique ary ina moa zany tena hoe tontolo iainana zany de ny zavaboary ny ohatran'izany zany le anaovana le promotion za zao tena zao raha mba mahazo azy kely dy eo amin'ny 10 hatramin'ny 12 andro ny congé tonga de tsy maintsy tongany de afaka eo mafy ny lalany de lala makany tiako zany ataonao zany fa ahoana moa zany hoe ny olona no mahita tsirony am'le izy fa ntsika tsy ahita an'le izy de zay zany le tena mampiresengy le mba atao hitanao le manao andreny le école verte amin'ny sekoly mba hitana mandeha amin'ireny manana fahafahana mandeha amin'izany hoe ny sekoly mba hampiny fanjakana rangala izy mba midécouvrir an'le hoe zany ny atsika zany mety zany pingeny mety mba tonga atsika mba sarotiny am'le izy fa ahoana moa ny toko zao mety isaky miteny base toliary eto inona zany tokony mety mbola hoentinany am'izay izy sarosarotany kely rehefa programme zay masitsika be toko rehefa miverina avy any sy tokotoko ahita an'le alana baobab le forêt de baobab igny toko vo mahita l'izy na miara an'le ataontsika le hoe le forêt sèche zany miaraka any mike tonga de toko miverina mihitsika tamin'ny herinandro raha nisy netike miverina avy any toko raha fahalamando hoe négatif ty mahazo mbola itotsika fa somary misotro dite kely fotsiny sady miran'reto to zava-mahaliny reto de miveritsika mbola eto zay de mbola mitoy ny fandarana mbola manday antso zany fa aloha mba zarana ihany tony vaovao fa mety hanampy anao tony ny fandraisana fanapahan-kevitra am'le fotoana zany satria ny fotoana de volamena misy fikorotanana ny fifamoivoizana amin'reto lalana ireto ary mety misy fahatapahana vonjomaika mihitsy de miteraka toam-bovoy zany mazava loatra le izy ka omenanao le izy mba hahafahana nao manapakevitra amin'ny ora fafira anao mandeha de aizany lalana izoranao voalohany amin'ty an'io ty efa manandeha hatramin'ny maraina teo zany dia ny lalam-baovao tsara sotra io zany amin'ty an'io ty zany de misy fikorotanana misy fahatapahan-dalana ihany koa amin'iny zany hoe tsara sotra mandeha ivato zany raha pitso alaka
misy ny rokady arivo mandeha any amin'ny bypassy dia nen'le olona teo iny zany dia misy fikorontanana io mba tsy ilazana fa fahatapahana vonjomaika ka le vonjomaika io moa zany indraindray le izy lavalava kely dia fa miomana ianao zany raha tokony na ianao mandeha aloha na ianao miova lalana mihitsy na ianao mizotra mandeha tongotra na manao hoe tsy babeko azafady le resaka hoe taxi be miasa tsy amin'ny 3 aprily tsy misy tasitra resaka ofisialy mikasika an'izany hoe tsy miasa le fidiram-bola mihitsy vino manahirana zoma ihany koa lalana raha avony nahitry ny arivo aizy zany akoron-drano route des hydrocarbures am'zoma zany dia misy fidiny ary tsisy ninina amboarina mazana be ny embouteillage ka dia efa miomana koa zany mpampiasa n'iny lalana iny amin'ny zoma zao na ianao mandeha mialoha na ianao tsy mandeha mihitsy na sainao mandeha miaraba tompoko eny tompoko vana hoe ty fipirenetitikitiny zany de ao ihany zany ihany foany azy efa manana ferifizy raha fivety azy miasa zy zao raha filara Madagasikara eto amin'ny ranomasimbe indiana zany so Madagasikara raha berena amreo nosy kely madinika eto amin'ny seo i zany gavatao avy anaovana fety e Madagasikara firenena mahatasona raha zao toujours vola resy pomety nefa io laza fahapisapotra vola pomety de zay raha naovapanareo hoe tsy manana tsy mipetaka ao amin'ny tontolo zao firenena fa zay raha izany entsika aty-aparapiara aloha matapa hoe menatra ihany raha milahatra amreo firenena nosy eto amin'ny nosy indiana reo zany ranomasimbe indiana reo kanefa Madagasikara de tompony arery raha miresaky ny fanaovasity ena eo amin'ny piasa tamafy zany fa zany hoe mirery eto amintsika zany ataony olona tantely avazany de zao no misy eo firenetika mahantra indrindra ato amin'ny nosy ranomasimbe indiana de zay zany naovanareo hoe firenena tsy manana nefa taloha zay nandesireny fititrano firenena malagasy mananana izy azy ihany raga ary mipandrarahatsika zange raha ohatra hoe mba manafika amin'ireny ao amin'ny nosy ohatra zany zany nazo angasitropika nanafika tany amin'ny nosy Maurice fa nanaovandrareo toera-pizaka tany ary nanaovandrareo toetra-pizaka tany de vaky vao niditra aty Madagasikara de zao mireharesy tatika malagasy miafy tena miafy tanteraka ny teny tiafy hoe fa misy an'izao koa aloha malagasy fe mifaninana sa mifanampy mifaninana aloha tsy ohatrany mifaninana zany tsy io aloha fa raha tsika mba mifanampy jereo reto le atao hoe apatride reto io koa zany tena lasa saina be amin'izy io ary zalahy hoe le apatride zany ohatrany hoe karana moa zany tena resana izy hoe tsy mizaka zoam-pirenena eto zany izy fa tsy hoe izy mifeny teokareneta izy mifeny teokareneta fa zao ny amin'ny fahitako azy zao ny fahitako an'izy hoe nasarotana be zany ny fahazahoany reny mety misy pression avy any ivelany fa reny nge tsy mety hoe tsy mizaka ny aty fa zareo nge manana nationalité française dao ny ankamaroany de rehefa manana nationalité française de azakaka mihitsy ianao zany hoe tombotsoa anisa zany lizy de tombotsoany ihany de ditretinao am'zany zany misy zavatra maromaro mila dinihana amboarina akana fanampahan-kevitra dini fa itsika zany hoe raha tsika no mifanampy reny raha va misy zavatra atao de mifanampy reny ray ny manafatra etana de ny maromaro mitsinjara ny lizy ohatrany hoe tsy de hitany rehetra moa zay le mécanisme zay fa itsika eto zany tena hoe tsika zany raha noterikeo ampandrina ory avamanana sinsisy tena tsy lahitra mihitsy mbola miampy resaka tsy mahazaka namana loso mbola miampy dimy sy ray de manao rakizy rakizy zafady inandresany rakizy zany tery lasa manao rakizy ny andaninandro anatin'le tena salama tompoko manao lasenao fa mba misy ihany mba miezaka kely zany de andao zay le izy hoe mba mila mifanampy tsika be deabe no opportunité Maurice Veranga de mahavita misarika mpizahatany eo amina million
dia tsika ny velaran-tantsika ny sisiny ranomasina efa 5000 kilomètre mahery reo nosy majinjinga Sainte Marie moa zany resanao Sainte Marie nosy be Fort Dauphin raha vao destination touristique fa betsaka raha ngany ankoatran'izany nga dia misy manao promotion zany ankao zany fa azadino fa le olona miasa ao mipandra miasa ao zay autonome amin'ny angovo mampiasa angovo madio torapasy fa tena eritrerety hélicoptère an'le hôtely eo ngery tokana falamanana mitondra an'le mpizahatany avy eo amin'ny Diego mandeha any ankao hélicoptère ny tonga any dia hélicoptère mitatitra leloha dia efa tafiditra ao anatin'ny sarany zany eritrerety zany le zavatra misy dia za zo mino fa tsy ho lavitra an'izany le makao amin'le ankao ny olona rehefa amin'le nosakaty le nresantsika teo be dia be le zavatra afaka atao satria misy asa forona hafa zany mamaty trondro mba mitondra ny lakana ny olona ngefa mety zavatra mandeha vedety fa mba tiananao zany mitaingina ny lakan-jety zany dia fa mitaingina izy mba manao gilet de sauvetage zany mba andao zany mety zany karakory miaraba mandeha moa izy ty manao any miaraba tompoko ya avaty tsananana soraty eno mainy feonjiaby tao eo dia zany hoe maninona marina moa tsika tsy mazaka touriste betsaka par rapport amin'ny za tsy teny Maurice tsony e Comore dia amin'izeo io fa mena farabe resaka na andreo hoe voreseny lahatra Madagasikara apitra mayoty anatin'le COI dia ady amin'ny Comore resaka diplomatique io dia metraka an'le basion frantsay dia papaidao zany any am'vatikany aloha diplomatie matanjaka io satria vaovao rehankeo maraina zao hoe manao sarina ady amin'ny Tanzanie ny indianina Madagasikara sy tafiditra ao anatiny makaka sotra tompoko etsika maray anjaratra amin'le sarinady le tulipe etsika manjanga frantsay miaramila frantsay no micommande an'le izy io tulipe marina voninkazo zany tulipe zany efa zao koa aloha tena zany nge lasa la eritreritra be zala am'le zavatra mitranga ohatran'io orisako anao ve le zavatra mampiasanao zany tamin'ny mahatonga masoko bongobongo io zao zany le izy ao anatina contexte na zavatra mifamaofo eran-tany am'resaka géopolitique gidragidra ny Ukraine gidragidra ny fatra Gaza sy ny atsiratsitra gidragidra etsy io tsy fantatra zay afaran'le resaka nyty izy Algérie sy France io fa le ary zany zao hitanao le Ukraine sy any io Russie sy ny Américaine io dia ny Américaine zany hoe tena mila an'le arena kiba amin'ny tany eo zay dia ny Européenne koa izay koa tsy anaky mora zany fa zay keo nge tena mba eto tena za zany ty zany tena lasa be zay keo zala hoe tena za hitako zany hoe tena iza mazoto indray andeha any amin'ny front fa higitritsika avaty Madagasikara zany izao dia isy recrutement izany tianao légionnaire Danilo fa orasio asiko piso io so mandehandeha any io mako mafeny fipetra mafeny fipetra ny alavana sy ny avetezana dia reny mety ny tena mandeha any amin'ny front tanao zany reny ny légionnaire tena reny mandeha vavady ary dia mafatsara tanao le tamin'ny ady lehibe 40 hoe 18-40 tena lasa be zany zay nge ny tombonanay tsy dia lavitra hoe tena sao dia any ambadimbadika any ary misy hoe tena mila iza mazotanao légionnaire fa aleo fa ty any Ukraine ty ohatra no lasa lavitra ary tonga dia mandravoravo vola be sy fa manoloana ty tsy fisina sety ty